salama tsika mpanaraka pazan'ny FEON'NY MPANDRESY président Aurelien Ardayany eto amin'ny fitenenana miaraka amin'ny namako rahalahako mahafinaritra be ato de leo siko présentation kely mihitsy lo izy mihitsy aloha iteniny anarany zay efa fantatsika namana zay alohanareo koa de faly miaraba anareo zay manaraka amin'ny paziny korala FEON'NY namana zay atolotry le namana mahafinaritra moa de tsy izy fa vice président korala FEON'NY na tsony minarana hoe Ambintso Daniel na Daniel Ambintso mety daholo navadika izy roa matomako zay am'rahalahy tonga eto de misy zavatra resahana ary mety tsy de matetika koa zay am'rahalahy hitanareo miarakaraka ohatry zao rehefa amin'ny vidéo na pazan'ny FEON'NY fa zay mikarakaram-badika rehefa izy miseho de za mikarakaram-badika rehefa za miseho de izy zay mikarakaram-badika fa amin'ny voalohan'ny taona ty de miaraka eto mihitsy zay am'rahalahy sahoana zay mihitsy ka aloha mba ho hitan'olona hoe mahamasaka izy roa rehefa miaraka zay de misy namany anankiray koa zany zay tokotelo mamasa mahandro Aurelien Arda président vice président Daniel Ambintso de coach vocalanay Jeff Erzo de zay telo mirahalahy moa fa niaraka nanomboka ny efa taona elaela zay zay Daniel zao nanomboka niara nianatra efa niaraka fa niaraka tamin'ny Erzo zay nanomboka 2009 nanomboka 2009 zay fa niaraka teny foana zay telo mirahalahy de jusqu'à zao FEON'NY fa tsy tantara fiainana nahatongavana eto fa niresadresaka hoe misy vaovao zany tiana ampitaina fa hoe am'maflohana de resaka voalohany fitenenana hoe faly miarabantsika manaraka amin'ny pazan'ny FEON'NY nahatratra indray ty taona 2024 ty zay taona fanambinana fitahin'Andriamanitra atsika anehoan'Andriamanitra zavatra mahagaga ho atsika tsirairay avy mpanaraka ny peja de tena rarina de tsara indrindra amin'Andriamanitra de omeny anao araka ny teneniny amin'ny Genesis toko voalohany 1:30 iny hoe aleo vitan'Andriamanitra zao rehetra de hitany fa tsara indrindra de zay tsara indrindra n'Andriamanitra zay mihitsy angatany mba ho tanteraka aminao sahoana Daniel marina mihitsy zany ny mba angatana amin'Andriamanitra amin'ty taona vaovao 2023 ty de mba ho tanteraka avokoa ny zay rinonofinareo rehetra re zavatra nirino tsy tanteraka tamin'ny 2022 iny de ataon'Andriamanitra tanteraka amin'ty taona 2023 ty de ataony mpandresanao de izy koa aza matahotra anao fa helolalana sy vodilalana anao izy am'izay lenao rehetra de aza misalasala manatina anazy fa izy be fitiavana ka fitiavana lehibe indrindra fa rehefa hoitinao fitiavana ny fanompona sy ny fanaradianao anazy de omena anao zay tsy nangatanao fa tsy zay verala zay mihitsy de zay tsy nangatanao zany de omeny anao de ohatrizay moa ny FEON'NY de mifampirary soa mifampitondram-bavaka de inona fa taona tena hitondra zavatsoa andravan'Andriamanitra ny ratsy rehetra amin'ny fiainanao de ananganany le tsara rehetra amin'ny fiainanao ihany koa de anatin'izany alohantsika mba sitsika famakina tenin'Andriamanitra ihany ho anao manaraka io de vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 1:9 andao iarahantsika maky misy Salamo 1:9 andininy 1:10 amin'ny Salamo 1:10 de tsodrany dôly ao tsodrany dôly anatin'ny Salamo 1:10 fa singaniko manokana mihitsiny andininy 1:10 hoe manao hoe minaran'i Jesosy fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaranao eny am'izay rehetra lianao zay ny Daniel izy ny andidiny anjeliny mba hiaranao am'izay rehetra lianao de zao efa tenin'Andriamanitra mahafinaritra be no azotsika zay de araka izany tenin'Andriamanitra zany de aza matahotra tsony anao manomboka androany fa efa misy protection am'lay be manodidina anao izy zany fahavalo zany de efa miala maina daholo ny mpanao ratsy tsy ahakasika anao fa mety ny mpanao ratsy nitadianao ratsy anao ndray ary lasa gaga izy de mety lasa hanaradianao tapoka ndray atsavy mety zany koa le zay mihitsy de mbola misy tenin'Andriamanitra ihany koa atsotra hitaka mahafinaritra fifaliana mihitsy zany amin'ny taona ty misy raha amin'ny taona ty fifaliana be sosotra de hitanao marika ohatra nenina aleo miara-paly ohatry zany de taon'Andriamanitra fifaliana zany foana fiainantsika eto de eto amin'ny pazy koa tsika de miezaka hoe mampifaly anao foana ampahery anao foana am'izay rehetra ataonao de mbola misy tenin'Andriamanitra tiako zaraina anankiray any ty amin'ny Samuela voalohany 5:20 andininy 1 akiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izao no lazainareo aminy
tsara antitra anao fiadanana ho anao ary fiadanana ho any ankonanao ary fiadanana ho an'izay anananao rehetra zay zany tononoko aminao koa zany tenin'Andriamanitra zany mba ho tanteraka aminao ton'Andriamanitra mihitsy izy teny zarainy tsara mihitsy fiadanana ozy anao fiadanana ho any ankonanao fiadanana ho any zay rehetra anananao tsisy tenin'Andriamanitra tsy hoe tsara mihoatra an'izay mabedabe tsara fa hoe raha ohatra ka firarentsova aminay zany de tena hoe tsara zany hoe fiadanana zany miaraka amin'Andriamanitra ozy ny avy any amin'ny fitenagna amin'ny ahatanambositra zay hoe samy misy agnampiana koa fa de efa ao soa za matahotra koa de efa afinaritra ty taony ty fa za matahotra za miororona misy lavo eo anoloanao fa Andriamanitra ampijoro anao foana ahandrisanao zay ngamba ny avy aty agnamiko fa de ho fifaliana arak'izao zay raha lamitsik zao ny taona anatin'ity taona 2023 ty de fiainanao koa ifamiana ohatran'ny lokony amin'ny rahalahy za zao maintimainty izy fotsifotsy manampy anazy fotsifotsy de za maintimainty mba manazavazava-kena azy de ampian'Andriamanitra ohatrany koa fiainanao ifamianao ny tsara sy ny soa rehetra amin'ny fiainanao de zay ngamba momba niny firarentsony fa ho tanteraka amintsika zay rehetra tsotranao anatin'ny baiboly zay nangatanao n'Andriamanitra de men'Andriamanitra fa misy zavatra ihany koa nitongavany amin'ny rahalahy eto de tsara ampifantarana antsika misy fandarana zay ifandarana io de fizarana tenin'Andriamanitra anatin'ny 10 minitra eto amin'ny page FEON'NY MPANDRESY isaky ny talata amin'ny enina izy io de lakamisy amin'ny enina be zany nangataka an'izy io tamin'ny message privé tamin'ny page-ny atao ary efa nanana ny eritreritra hoe tokony anao an'izay mihitsy atsika satria ny anjaranay FEON'NY MPANDRESY de hoe mitory hoe ataonay ankira ataonay ihany koa no miresaka de ozy ny tenin'Andriamanitra zay hoe mandehana de mitory am'izao rehetra zao am'izao tontolo zao de ataonay mihitsy zany zay Facebook zany tsy hoe eto Madagasikara fa tonga jusqu'à andafy any de famizara de nataonay loha hevitra izy hoe malalany ao nalainay amin'ny eranay le mazaka trano iny malalany ao de nataonay zay loha hevitra an'izay fampizarana tenin'Andriamanitra io zany tsisy hoe resaka hoe bedibedy be no raha tsy mibebaka anao de voatra zany le bebe tsy zany fa tena ampifantaranao hoe efa malala an'Andriamanitra anao tena tiany anao de tenin'Andriamanitra fankahirezana anao sy amelombelona ny ampananao mba tsy ho kivy mba tsy hamoy fo zay zany izy io de Daniel ngamba nampy kely am'izay programme zay ny anapiko anazy ngamba de hoe isaka ny lakamisy de ndray ty moa inany alohany ny lakamisy talata amin'ny enina ataonay maraindraina mihitsy ny voany izy mba amin'ny enina ariva amin'ny enina ariva de mba hoe mba misy anaranao anazy de mba manasanao zany mba hanaraka tsy tapaka ny zay amin'ny fotoana anaovana anazy io fa zavatra mahasoanao ny eo ataonay anatiny io zarainay aminao amin'io fotoana io de mba hahatonga anao hoe zanaka ao an-trano malalany fa tsy hoe mpanompo fa nataony zanaka mba ho tonga am'izany zany tanjonay mba ho trano ray anao fa tsy hoe mpanompo ny ray fa zanaka malalany ray zay hoe zay mihitsy ary izy tsy voatery hoe za na Daniel ihany na Erzo ihany fampizara tenin'Andriamanitra eto fa na ianao za misy tenin'Andriamanitra hoe anatin'ny 4 minitra zarainao hoe tianao alefa eto amin'ny page koa de alefanao message privé ao le tenin'Andriamanitra de alainay le vidéo de publienay amin'ny page fa anatin'le fotoanan'le tenin'Andriamanitra tsy voatery hoe zay ihany zany fa afaka manao do zany tsika tsirairay avy de tsika rahalahy mihitsy zany lehilahy mihitsy zany tena angatanay mba hiezaka anao an'izay de misy programme ihany koa mbola ataontsika ho an'ny vehivavy ngamba de vehivavy ndray mitondra fa ataontsika mety hoe zavatra hafa fa ny am'ty loha de lehilahy zany manao an'ty malalany ao satria izy ny tenin'Andriamanitra zay anareo lehilahy tiava ny vadinareo de atao hoe lehilahy mihitsy manao an'ty de hoe nampise mihitsy hoe zany fitiavanay anareo zany fitiavanay anareo mpankafy de zay lehilahy mihitsy zara tenin'Andriamanitra atsika hovantsika mihitsy ty tontolo ty hovantsika feno fitiavana mihitsy de zay ngamba ny avy aty aminay vaovao tsara fantatra de ny amin'ny resaka hira mety hivoaka amin'ny taona ty Daniel de afaka misy ambarambara mba fantatra mpankafy amin'ity taona ty zany zay de miezaka efa magnaraka ny teneninay ty hoe zay io de telo toko mahamasaka ny tsy Erzo mbola tsy eo fa zay zony mbola eto fa izy mbola eo ihany izy efa manomanomana zavatra makotrokotroka mangotrakotraka efa miandra fahamasahana zany zay am'izao fa mampanantenanao zavatra tsara be mihoatra lavitra ny teo aloha ezahanay de mangataka anao hatrany mba
anohana trany na tsy maninana tonombavaka ray fotsiny mety noanohana aminay de fa zava-dehibe zany fa ezaka moka zavatra tsara mba tsara kokoa makany zay koa raha feo mimpandresy de aza miala miaraka aminay mihitsy fa misy zavatra tsara be foana eo ary tena tsara mafanantenana zavatra tsara mihitsy am'taona ty raha sady raha erany menin'Andriamanitra anay efa betsaka fa le fotoana moana azy fotsiny sisa angamba no alamindaminy eo fa iry efa be da be de ihany koa ny amin'ny hoe mety hoe misy tratra clip de misy mety andeha lyrique zay foana de mety misy raha taloha aza mety averina vozina indray de eo zay toela de miaraka mizara foana de raha misy zavatra hitanareo mety ampandrosoana ny feo mimpandresa de za misalasala mihitsy miantso telefôna am'le reny amin'ny numéro téléphone amin'ny clip na amin'ny message privé amin'ny Facebook afaka resana de zay mandray sosikevitra rehetrarehetra mihitsy de ninay hoe zavatra rehetra araky ny teny fanevanay amin'ny salamo 115 andiny voalohany iny hoe aza izahay mena voninahitra faoka ny anaran'lery any ny ninina zany zavatra ataonay de zay fitaovana ohatra ny anao ataon'Andriamanitra fitaovana io fa zay fitaovana ihany fa ny voninahitra am'izay rehetra ataonay de ho an'Andriamanitra irery any alleluia de zay ngamba ny fotoananay fa manao velomanao ny tena koa Daniel manao velomana Daniel bye bye sao de misy antanareo firisany zanaka Daniel tsy voisanareo fa be de be veloma tompo manaraka indray faly miarabantsika indray président ny feo mimpandresy Aurel'Studio eto amin'ny fandarana malalany aho androany fandarana voalohany miaraka amintsika indray mpanaraka ny paziny feo mimpandresy de nataontsika loha hevitra moa izy ty nataontsika titre hoe malalany aho satria fantatra anao fa malala an'Andriamanitra de efa mizara tenin'Andriamanitra kely zay androany de ny tenin'Andriamanitra raisintsika am'zany de ao amin'ny Galatiana toko faefatra le tenin'Andriamanitra le fa tiatsika iny Galatiana toko faefatra andininy fafito manao hoe ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka ary raha zanaka de mpandova noho ny ataon'Andriamanitra zay tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka efa maninona moa hoe tsy mpanompo intsony de teny ianao hoe tsy mpanompon'Andriamanitra intsony fa zany za non ka nisy étape le fanompon'Andriamanitra de le fisainana tena tian'Andriamanitra amboarina amin'io zany hoe tsy mpanompo intsony satria ny mpanompo manko maninona mieritreritra anazy hoe arakaraky ny asa ataony no tahin'Andriamanitra azy nefa tsy arakaraky ny asa ataonao no tahin'Andriamanitra anao fa Andriamanitra fitiavana azy zay de tiany fisainantsika tsy petraka am'izay fisainana mpanompo zay satria ohatra hoe manana mpanampy de le mpanampiko iny miasa iny mba azy vola amin'ny farany volana de zay le tsy mampety le hoe mba fisainana mpanompo fa hoe miasa anao mbola resantsika afara fa maninona tokony hoe ohatr'izao zany toerana fa le fisainana mpanompo ohatr'izay tsy mety fa tokony alantsika de misy ihany koa ny fisainana hoe mieritreritra hoe sakaizan'Andriamanitra de resantsika ke zao zay ao amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo ao amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo de andininy faharoa amby folo de ao zany miresaka an'io sakaizan'Andriamanitra io satria matetika ny sakaizan'Andriamanitra maninona tsy mba mihaino tenin'Andriamanitra mihitsy amevaniny mahandriamanitra azy de tsy enony ny feony dikainy didiny de matetika mahatratra ny mpanompon'Andriamanitra efa malala an'Andriamanitra zay de tsy enony mihitsy le tenin'Andriamanitra de ao amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo andininy faharoa amby folo io aza de tena miteny mihitsy izy hoe de hoy izy taminy ry sakaiza ahoana ny diranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondrana fampakaram-bady de sina le sakaiza satria maninona tsy nenony le tenin'ny sakaiza ohatr'izao ny akanjo entina fampakaram-bady de tsy nenony mihitsy fa izy indray aza nanao akanjo hafa de naninona ny toy ny tantara tena navoaka ny fatorany de navoaka ny any ivelany mihitsy de zay matetika mahatratra antsika mpanompon'Andriamanitra matetika mahatratra antsika sakaizan'Andriamanitra zatra loatra antsika amin'Andriamanitra de tsy apetraka antsika mihitsy ny toerana mahandriamanitra azy de zay fotoana antsika androany de mbola toizantsika amin'ny fotoana manaraka veloma tompoko manaraka indray mbola faly miarabantsika indray tonga mifandarana malalany ao de namanao Aurel'Studio ary da président feo mimpandresany eto amin'ny fanolorana fandarana malalany ao satria maninona niresaka antsika tamin'ny farany teo ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka ary zanaka de mpandovy noho ny taon'Andriamanitra voaresaka ao amin'ny Galatiana toko faefatra andininy fafito avy amin'iny any zany no hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra voaresaka tamin'iny de hoe tsy mpanompo intsony tsy manao fisainana mpanompo maninona hoe miarakaraky le asa ataony no tahin'Andriamanitra azy ary tsy manao fisainana maninona fisainana hoe
sakaizan'Andriamanitra ka hoe tsy mihaino feony lasa hoe zatran'Andriamanitra ohatra de tsy mihaino feony de lasa manao atao foana de ndresantsika tamin'iny le nisy fampakaram-bady de tsy nanisy akanjo amin'ny fampakaram-bady fa tokony inona ary ny toerana misy atsika raha ohatra hoe sady tsy mpanompotsika mioty sakaizantsika fa inona zany tokony ataotsika antsika zany de tokony zanak'Andriamanitra araka ny teneny amin'ny Galatiana toko faefatra hoe dia tsy mpanompo intsony ianao fa adomboka zao zany anao de ataon'Andriamanitra hoe zanany de araka ny iranay le mazaka trano iny hoe tsy nataony mpanompo piano vola vita de tsy nataony sakaiza mbola ifandao zay koa le sakaiza mety mbola ifandao koa sakaiza fa nataon'Andriamanitra zany nataontsika amin'Andriamanitra de zanany de raha zanak'Andriamanitra zay le tenenina amin'ny Galatiana hoe zay ny tena tian'Andriamanitra fisainanao de maninona moa zanaka de rehefa zanaka zany zay de tsy hanao asan'Andriamanitra mihitsy non zanaka na ohatrany hoe za zao manana zanaka idealy ny anaran'ny zanako de misy mpanampy koa zao de ataontsika hoe mpanampy iny zany le mpanompo de le mpanampy regny zao miasa izy mba azo vola amin'ny farany volana fa idealy koa manao asa koa izy ao an-tokantranonay manasa lasety izy manasa trano izy mamafa trano izy mahandro izy fa izy manao an'iny satria zanako izy tsy mila tambiny satria maninona efa mpandova hony izy satria efa mpandova araka ny teny amin'ny Galatiana de efa mandova ny rehetrarehetra idealy de tsy mila tambiny tsony izy satria fantany fefanazy io rehetrarehetra io de zanaka zany izy de ohatran'izay zany hoe tsy manao fisainana mpanompo tsony fa manao fisainana zanaka ary raha zanaka oziny de efa mpandova de ohatran'ny idealy zany zao mandova ny fananako rehetrarehetra izy satria zanako de ataony raharaha satria efa fantany hoe andrainy io de atsika koa manao asan'Andriamanitra ao am-piangonana sy amin'izay toerana misy atsika ataontsika iny satria fantatsika fa andraintsika iny ary raha tsy arahantsika zanaka de zanaka zany rehefa mangataka amin'ny rainy zany de mahazo foana zany ninonina angatany amin'ny rainy de azony foana fa misy condition kely fotsiny napetrak'Andriamanitra am'le hoe mahazanaka atsikany de ao amin'ny tenin'Andriamanitra zay jerentsika ao amin'ny Malaky toko 1:1 io ihany nangatan'Andriamanitra hoe rehefa io ihany napetraka atsika de tena raisin'Andriamanitra tena zanany tokoa tsika inona moa voasoratra ao hoe raha ray aho aiza zay ajako raha tompo aho aiza zay tahotra de zay ihany nangatan'Andriamanitra amitsika raha ohatra ka apetrakanao amin'ny maray izy de apetrao amin'ny maray azy ajaio izy noho ny teniny ankatoavy ny teniny de ataony zanany ianao de raha Andriamanitra hitondranao azy de matahoran'Andriamanitra araka ny teny farany nataony Solomona hoe izy ao ny teny farany de nididin'Andriamanitra nankataovy ary Andriamanitra natahory zay teny farany nataony Solomona de zay ihany koa tiako teny zaraina amitsika farany eto hoe ankataovy ny didin'Andriamanitra matahory azy meo aja izy satria raintsika amin'ny manaraka indray toizatsika indray ny lesina veloma tompoko saotra mankasitraka tompoko akory aby sika magnaraka an'izao fandaharana manokana ataonay zao ny manoloana anareo moa de seza fa i Daniel Ambintsoa na koa hoe vice président Aurel'Studio FEON'NY MPANDRESY ny lohateny hoe tsika androany de ny mikasika ny ray aman-dreny sy ny zanaka ray aman-dreny sy ny zanaka izy moa zany zavatra efa iainantsika andavanandro tsika manana ray aman-dreny tsika zanaka ny resahantsika anatin'izay ngamba de ny hoe inona ny tokony ataontsika zanaka manoloana ny ray aman-dreny ary inona ataon'ny ray aman-dreny manoloana ny zanaka voalohany indrindra zany de tokony mba ataontsika ny manoloana ny ray aman-dreny de ny mba hanaraka ny torohevitra ny ray aman-dreny zany de maro ny zavatra ny tiana ataontsika zanaka nefa tsy ataontsika indraindray nefa izy manana sacrifice be be amintsika mandany fotoana izy mandeha mitady vola mitsakarakatry saroa izy reraka tsemboka nefa ataontsika tsinitsina indraindray ny zanaka tsika zany indraindray tsy mahatsapa hoe ahoana ary zany ray aman-dreny zany tsika mangataka aminazy de indraindray mety hoe tsy mahazo tsika androany de teza nefa isanandro isanandro tsika mahazo aminazy mahazo alaitsika foana tsika isanandro ny ray mpandeha tsy omeny tsika de tezitra aminazy indraindray de manao ny tsy mety de manao mahatezitra anazy de aza manao an'izany zalahy nana gombavy sy ny namana fa aoka mba ajentsika ny ray aman-drenitsika satria izy io ne raha tsy avy aminazy io tsy nahita masoandro tsika izy no ataontsika hoe raha tsy avy aminazy zany tsika tsy teo raha tsy nisy ray aman-dreny ataony Jehova fitaovana tsikany satahako zao mizaha am'izao fotoana zao de tiako ambara zany de hoe mba tiavo ny ray aman-dreny fatria io mahalava velona anao araka le eo amin'ny Exodus amin'ny teny amin'ny Exodus misy ten'Andriamanitra mahasoa zay eo hoe hajao ny ray aman-dreninao mba ho lava andro egny anao ary zay tena marina zay tena zava-marina zany satria ohatran'izay koa ny amin'ny Jehova io moa ila hoady mo io fa raha tsy lava andro egny zany anao raha mila ady amin'ny Jehova de ohatran'izay koa ny amin'ny ray aman-dreny io
mba mifanajanao anazy ataony Jehova lava andro egny anao ary raha ohatra ka hoe ahoana moa ny fandraisantsika zany amin'ny Andriamanitra ndray ataoko malaky fotsiny le resaka raha tsika zao magnaraka ny tenin'Andriamanitra sara tsika amin'ny tenin'Andriamanitra aza mandeha ato anao fa sao de menjera ao de raha ratsika raha ohatra ka tsika tsy manaraka ny teny iny ka mandeha ao de henjera ao de tapitra teo mombanao tsy aloha hoe manaradia azy aloha magnaraka zay teneniny de ohatra zay koa ny amin'ny ray aman-dreny io tsy adala akory ny hoe itenana hoe aza mandeha agnareo sao de voentaka-any de nareo hanandrakandrana de voany fa ny ray aman-dreny io fitiavana ny mahatonga ny ray aman-dreny mitenanao an'izany ary Jehova koa tahaka izany ihany koa matao Jehova mananatra anao manome tenin'Andriamanitra maro be anao reny de ny fitiavana anao zany mba hamonjenanao mba tsy ho very de arak'izay ary de izay teny kely nalefako zay mba tsaintsaintsika mino fa mety mba misy zavatra azonareo raisina amin'izany teniko zany na de kely sy voy fotsiny de izay fa de amin'ny manaraka indray tsika mihoana koko daholy zay ya faly miarabantsika indray moa zany président Aurelien ihany narda eto amin'ny fandarana io misoratra eo ambony io de hoe vakitsika miaraka hoe inona malalany aho efa zay fandarantsika de ny mampiatrano antsika moa zany de tsara ampahafantarana antsika ihany fa Aurel'Studio no manampy antsika afatsika manatanteraka ity zanam-pandarana anankiray eto amin'ny page-ny FEON'NY MPANDRESY ty nde tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra io tsy natokana hantra mihitsy hoe hantra mandrakizay zany fa ny zanak'Andriamanitra natokana anana ohatra ny olon-drehetra ho millionnaire milliardaire ary manana mihoatrotra mihitsy satria beta be nitsodrana ao anatin'ny baiboly de araka ny resantsika iny tsy mitoetra amin'ny toerana maninona toerana mpanompon'Andriamanitra fisainan'Andriamanitra sakaizan'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra androany zany tsika iresaka ao amin'ny Joba 2:20 andininy fa 1:20 de misoratra hoe mifankazara amin'ny tsitoa de iadany ianao de iza moa mifankazatra amin'ny tsitoa tsika zanany ihany tsika zanany tena mifankazatra amin'ilay ray tsitoa de zany hoe tsisy mihitsy zany olona hoe mifankazatra amin'Andriamanitra de hoe miresaka amin'Andriamanitra de hoe manao zay asa ataontsika eo anatren'Andriamanitra de hoe vao may ijaly indray mety akeko hoe mety mandalo ohatra ny Jehova mandalo ady kely fa rehefa alohany afarafara ao misy fepotona zany izy de afara ao de tahin'Andriamanitra mihoatra indray ianao mety mandalo ady kely fa tsy mandrakizay iny fa mety mandalo ady kely fizany toetra kely fa tahin'Andriamanitra ianao rehefa aorina kely satria zany ianao tsy avela mijaly zany amin'ny fomba hoana moa za manana zanako de hoe avela koa ajalijaly eo izy ohatra hoe nala fanadinana izy de mety mijalijaly izy mianatra leçon fa rehefa vita ny fanadinana de tena meko goûter izy tambasiko izy meko zay rehetra ilaina izy satria zanako Andriamanitra koa mihoatra lavitra an'izay ohatra ny fisainako zay fa tian'Andriamanitra ianao iadana fa fomba hoana moa zakan'Andriamanitra zany ianao de manompo azy eo manao zay asa ty ampanaoviny ianao de vitanao soamantsara iny de velany hoe mijaly hoe sakafonao androany tadiavinao androany hoe sakafonao mbola hoe trosotrosaina matiny trosa boka trosa Andriamanitra tsy mahazaka an'izay fa zasanao natokan'Andriamanitra iadana natokan'Andriamanitra anambola natokan'Andriamanitra ho feno fitahina de zay tian'Andriamanitra tanteraka amiko so aminao de androany de te ilaza aminao fotsiny za hoe ny fotoana de misy fandaminana azy avokoa araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahaiza-mandamina ny ento miady de rehefa ny fotoana iasana de miasa tsika zanak'Andriamanitra mba hitahiny antsika rehefa ny fotoana ivavahana de tena ivavahana tokoa metranaovantsika azy fa tsy aza fangaro hoe sady miasa anao de atsofotsofohanao vavaka koa fa lasa tsy mety hoe lasa mangalatra indray ianao amin'izany rehefa hoe any amin'ny fitoeram-piasana de atokany tena hoe miasa satria natokana an'izany iny fotoana iny rehefa ny fotoana ivavahana de tena mivavaka amin'Andriamanitra isika tsirairay avy de androany koa za de izay ny tenin'Andriamanitra fampizarako aminao androany fankazara mitsito de iadana ianao de manao veloma aminao indray azadiny fotsiny fotoana iasana de maninona miasa fotoana ivavahana de maninona mivavaka de ny asanao iny tahin'Andriamanitra anao veloma tompoko fotoana manaraka indray eo azadino mahalalany aho akory aby sika rehetra manoloana anareo de Daniel Ambintsoa VP ny chorale FEON'NY MPANDRESY miarahaba anareo reo zay manaraka an'izao fandaharana mahalalany aho zao inandray moa zany no etsika atao androany ny masaka azo arosanareo androany zany de ny tanjonanao amin'ity taona ty tanjona tsara zany nalohany resantsika an'izay lefa dia inona ny zavatra nataonao tamin'ny taona 2022 lasa iny raha ohatra ka hoe mety nisy zavatra nirinao atao tsy tanteraka nisy tanjona tianao tonga aminao tsy tonga
misy faniriana tsy tanteraka be de be hainao daholo le zavatra maro be reo mety mba naniry anao mba hisy zava-tsoa atao mety mba naniry ho afaka atao nety naniry mba hoe mba hazo gamme téléphone amilay be nefa tsy nahazo atao mety nandeha nakarina zahony soa nefa tsy nahazo tany hoe mba mieritreritra hazo zany tsy nahazo de am'izay azo zany mba hoe avy aty aminazy zany torohevitra zay jiaby tany zay hitanao hoe tsy nampanjarinjaranao tany de aza atao tsony tajora nisy dobo nanjononao adindrona nanjolo laoka atao koa tsy nahazo na raika aminay agny izy trondro tsy nahazo na rainao atao de mifindraha dobo rendre amty taona 2023 ty fa nao hazo maromaro anao de ohatr'izay koa rehefa hoe nisy tanjona tianao tanteraha tanjona tianao tonga taminao ohatra zany hoe mangala baka anao tsy afaka baka mianatra leçon anao isan'andro tsy afaka donc zany anao amtaona 2023 ty tsy hoe kivy anao tsy afaka tany de tsy ho afaka tsony ataovy deux fois zany nanao ny fianaranao lesona sy ny motivation anao ohatr'izay ihany koa ohatrana hoe anao mba naniry anao mba misy zava-tsoa tonga aminao de tsisy tonga taminao de manaova soa amin'ny hafa aloha ohatrany hoe tianao anao mba hoe ahazo zava-tsoa anao mahalala anazy iny tsy soa tianao tonga aminao de mba ataova amin'ny hafa zay vitanao fa zay ataonao amin'ny hafa nefa tonga aminao ihany koa misy an'izany na beboly eo zay mba ataonao amin'ny hafa mba atao aminao koa manao zavatra tsara amin'ny hafa anao tonga aminao koa zany de araka ny tenin'ny Andriamanitra zay ao amin'ny Genesis 12:3 eo hoe avy aminao no hitahinan'ny firenena rehetra avy aminao zany le hitahinan'ny firenena Madagasikara tsy mandroso ty avy aminao nampandrosany io tsika mitamatamatra maro be nandroso tapoka Madagasikara tsika mitamatamatra maro be mamonjy fanahy be de be tsika tamatamatra maro be mandroso ny tokantranao mandroso mivarotra anao mandroso ny asanao mitafita anao amin'ny fianarana zay miara mitondra mbavaka tsika jiaby mandroso io tsisy tsy vita zany raha soroka miala amilanja io de vita io tonga tsika foana io e tiako atongavana aminao zany aza morakivy hoe tsy vitako iny tamin'ny taona ty de tsy possible vitako io amin'ny taona ty fa vitanao io tena vitanao io tena marina de rehefa vitanao de aza dinina nefa vitako hoe le izy de tinanareo choral fa vitako marina le nitenenareo ty de am'izay mety mba ameko numéro téléphone ve aldasiny tsy mena numéro téléphone andefasana vola raha hoe vitanareo le izy de zay no mba afaka anzaraiko taminareo de amin'ny fotoana manaraka atsika mbola misy milay be ohatr'izay koa resantsika aminareo de aza miala aminay aza miala amin'ny fandaharany mahalalany aho velome kokoa jiaby zay mahalala anana tsy malaly na mbola tia halaly babay faly miarabantsika indray de mbola manaraka fandaharana io foantsika malalany ao noy président Narda ihany eto amin'ny fandaharana ary Aurel'Studio mbola mampiatrana antsika trany fampizara tenin'Andriamanitra antsika amin'ity androandroany ity de miresaka antsika androany hoe nino akadiny teny vaketsika ao amin'ny Korintianina 2 toko 4:17 de amin'ny tapany ampovoany ao tapany bisa 10 tsy haiko ziny ao amin'ny Korintianina foana izy de misy teny hoe nino akadiany teny de matetika atsika miteny atsika fa tsy nontsika mihitsy le zavatra tenentsika miteny hoe ho tahina zandroany azo vola zandroany de tsy mino mihitsy tsika am'le ten'Andriamanitra fa maninona atsika tsy mino satria tsy fantatsika io Andriamanitra atsika io satria maninona tsy fantatsika ny valeur ny Andriamanitra atsika io mieritreritra angamba atsika raha angataka tomobile zandroany de tonga de anaty saintsika voalohany tsy ho azoko zany satria raha fantatrao ny valeur ny Andriamanitra tomponao tsy misalasala mihitsy anao mangataka hoe omety tomobile Andriamanitra androany de omena Andriamanitra zany fa inona moa rehefa tsika ne manana zao rehetrarehetra zao de tenentsika hoe sambatra zany io fa maninona sambatra satria manana zao rehetra zao misy olona zao ohatra nahazo moto vaovao de miteny hoe sambatra nganao fa magnino nga anao nahazo moto vaovao de maninona efa everitsika efa fiainana mandrakizay zay efa everitsika fa zavatra faratampo zay de amin'isy ten'Andriamanitra zay ao amin'ny Jauna toko fa 17 toko fa 17 andininy fateo le izao ny fiainana mandrakizay de ny mahafantatra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy le ny rany de mila mafantatsika zany valeur ny Andriamanitsika io rehefa fantatsika valeur ny Andriamanitsika io de tsy misalasala mihitsy atsika miteny mangataka aminazy de omena Andriamanitra atsika le zavatra zay tadiavintsika io de maninona koa mila mahafantatra ny Jesosy Kristy satria tsy afaka miresaka amin'Andriamanitra atsika raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy de mila hoe fantatsika valeur ny Andriamanitra tompontsika fantatsika le Jesosy Kristy de amin'ny alalan'le Jesosy Kristy no afantsika mangataka ny rehetrarehetra satria izy ny ten'Andriamanitra zay mangataka nomena zay mangataka nomena araka lazay ny tenin'Andriamanitra zay de ohatr'izay koa zany tsika mila fantatsika ny Andriamanitra tompontsika apetraka atsika amin'ny valeur ma-Andriamanitra tompontsika io fantatsika zavatra rehetrarehetra de an'Andriamanitra avokoa ozy ny teniny hoe zao rehetrarehetra zao
Efa nomen'Andriamanitra antsika koa fahefana rehetrarehetra, efa antsika dolo zavatra rehetrarehetra io de minoy ianao fa mangatà, fa didinao zany mangataka vola amin'Andriamanitra zany e, satria ozy ny ten'Andriamanitra ny zanako sy ny asan-tanako aoka didiko ihany, de rehefa zanak'Andriamanitra de adidiny ianao de mangatà zay rehetra angatanao, de io men'Andriamanitra anao io raha mino anao de tamen'Andriamanitra anao satria zany natokana ho anao zavatra rehetrarehetra zao satria ianao mpandova zavatra rehetra. De lesona antsika androany zany hoe rehefa mangataka de inoy zavatra angatanao fantaro fa Andriamanitra be valeur manana ny rehetrarehetra zao ary fantaro fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany anao fantsika mangataka zany rehetrarehetra zany. De veloma tompoko manao velomanao indray de mankasitraka antsika tsirairay avy nanaraka ny ten'Andriamanitra indray androany. Sotra tompoko. Kory aby sika rehetra zay mbola manaraka an'izao fandaharana malalany aho zao. Ny manoloanareo moa zay tsisa fa rahalahinareo Daniela na nadanareo Daniela ihany Ambintso. Inona indray ny masaka androany zavatra resansika androany zany de hoe zavatra tsy tian'Andriamanitra de momba ny hoe lainga tsy tiany. Iny zao ny resansika androany velaberatsika kely hoe inona ny lainga. Lainga de zavatra kely balitiny kely nefa mety halafo tendrombohitra. Ohatra zany fa tsy misy zany fa ohatra. De tsika zany torohevitra aminareo atsika ao amin'ny Kristy tsika ny Kristy dia tsy tompony lainga. Tsy nanao baolina izy tsy mamitapitaka, tsy mpandainga. Izy tsy tsisy baolina fa atsika am'izao izy tsy tiany zany mamitaka e, mandainga anisany anatin'ny fitaka. De tsy tiany Jehova i mamitapitaka io, mandainga anatin'izany tena mandainga le mamitaka mandainga anao de mitarika fitaka. De no ihany vony. Nefa zavatra ray tena ao anatin'ny didin'Andriamanitra io mandainga io tsy tokony handainga ny raha mbola hoe kristianina zany e. Zay kosa aloha e. Ianao fitaratra amin'ny manodidina, ianao mety hoe zoky olona anao na mety hoe zandriny olona, mety hoe ray aman-dreny. De ao tokantana sinao resaka lainga be variraraka zao de tsisy raha anjara eo. De zay loha araka ny ao amin'ny Romanina 9:1 ao hitantsika ambany io raha io teny iny jerena de tena hoe tsy akasitrahany Jehova, tsy akasitrahany Kristy. Ary raha mandaingandainga lava io no zavatra verina fa hoe zavatra kely be io, zavatra tsy makaiza loatra io fahalemena kely e. De nefa tsy dinio fa ny fanahy masina ohatran'ny voromalala io. Torotorohanao amin'ny lainga foanao izy. Torohanao androany de miala anankiray, torohanao rapisy miala tsisy tsony eo. Mety mandaingany telo anao de fanahy masina nangatahanao fa tena nandoalianao mafy be iny. Miala no niny laingalainganao iny. Nefa ny fanahy pouvoir miaro anao amin'ny resaka ody resaka mosavin'olona de lainga kelinao iny fotsiny de efa sanatria mahafatiny io e, satria ny devoly tsy tery lalana ka. Vao ianao vao misy ouverture kely anao de efa ianao le mivavaka mianatra tsy mandainga mihitsy manko ny atakiny. De loatsika zany hiezaka mba tsy handainga foana, hiezaka mba hampianatra ny manodidina antsika tsy mpandainga satria na mandainga anao tsy maintsy tratra foana hoe mpandainga. Satria zavatra tenenao mety tsy marina avy eo. Iny mivoaka foana ataon'ny Jehova mitranga ho azy io na efa afeninao be tantara zavatra lainga anao na hoe manao zavatra lainga anao mba azahoana zavatra soa, mba manao lainga anao mba hihesanao de tsy mety zany fa aleo tsika raha mbola zanak Kristy tsika teo feno fanahy masina tsika tsy mila mandainga. Zay ngamba ny afaka ambara aminareo de aza mandainga tsony ndraiky izy le olo maventy na za koa anatin'izany tsisy rehetra miheno an'izao fotoa zava mihaino ahy am'izao. Samy misy mifandainga koa de ilamina tsika. Ok, lanitra ny tanjona. Babay avy e, zay ary ny lasaka zay. Ao.